Sehatra ny fahasalamana indray kosa Notsimbinin'ny consulat-ny Monaco manokana ny hopitalin'ny reny sy ny zaza etsy Ambohimiandra satria dia vita sonia alakamisy lasa teo ny fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin'ny tonta. Araka izany fitaovana maro samihafa no azon'ity toeram-pitaboana ity. Nanolotra fitaovana maro samihafa ny toeram-pitaboana reny zaza etsy Ambohimiandra ny consulat de Monaco ny alakamisy lasa teo. Natao sonia izany fanaraha-piaraha-miasa izany teo amin'ny Andriamatoa Ravelomanina Lovany aina sy ny solitenan'ny consul de Monaco. Efatra amin'ny taona 4 ny consulat de Monaco nofo namatsy fitaovana ara-pahasalamana ity toeram-pitsaboana ity entina hanatsarana ny fandraisana tanareo ankizy marary sy hitsaboana ao atoerana. Izandreo toeram-pitsaboana misafolo voasokajy centre hospitalier universitaire na CHU eto Antananarivo ny Hopitaly etsy Ambohimiandra. Manana sampana fiterana misy fandriana misafolo, toeram-pitsaboana zaza ahitana fandriana 7 ary sampana famelomana misy couveuse miisa 9. Isa-taona dia mahatratratra amin'ny 10 nisareo zaza miditra hopitaly eo aminy, 900 kosa ny fiterahana raisina tanana ary mahatratratra amin'ny 5,000 ny fizahana marary ataony.